Manaona daholy de faly manona fiadanana amintsika rehetra. Tsy haiko rehefa nydinianao ty zavatra ho zaraiko androany ty hoe rehefa milaza zavatra famarinana anankiray ianao amin'ny olona anankiray na hoe amina firenena na amin'ny toeram-piasana na eo anivon'ny fiangonana surtout amina pasteur anankiray de misendotra be le olona miseho voloteny ao anatiny ao tsy faly izy ary manomboka eo izy de lasa manao attaque personnelle, miparler physique, miparler ny pandanao, ny nifinao, miparler ny kibonao, ny halavanao, ny fiainanao, ny fidiram-bolanao, zay ahafahany miresaka momba anao de teneniny daholy hatrany amin'ny vady aman-janaka ao sy ny sisa. Ary mampanahy aloha iaho fa na de mpivavaka ara de tratran'izany zavatra izany na ny olom-boafidy ara ozy ny baiboly bisopy, apôstôly sy ny sisa de tsy mijanona am'izany fa hatramin'ny voanjony, hatramin'ny fanatikany de mijoro monsieur détesté anao manohatra anao am'le zavatra lazainao kanefa tena la zavatra tena hoe mitombona zao ny lazainao. Ohatra anao zany raha milaza eo amin'ny firenena anankiray fa hoe tsy mety zany manondrana volamena 73 kilos zany de tena misy compte fako be da be mihitsy tena hoe fialano iza fa iza va izy alano niza niteraka an'la fialanga mafy be andao anao raisyray sy ny sisa rehetra zavatra ohatran'izany zany na ohatra koa zany milaza hoe tsy mety ny manala zaza fa mandatsakainy zany ny fanohatra amin'ny baiboly zany sy fa mila mivoatra ozy ny toe-tsaina fa ndana miaina any amin'ny antiquité na miaina amin'ny fombandrazana na mijanona any anaty ala na sy zavatra ohatran'izany zany fanambanina amin'ny rabese de rehefa azavainao azy ny famarinana araka ny baiboly mianao toko sy andininy izy sy ny zavatra rehetra mandiso an'izany de rehefa tapidalaka le izy tsy manan-kevitra tsony izy de manomboka am'izay izy ny parler physique, ny tatouagenao, ny halavanao sy ny sisa rehetra zay ahafahany manaratsy anao ny fiainanao aty Europa na ny Madagasikara na any Australie na anaty ala na any ambany gorodona sy ny sisa rehetra tsy tia lala tsony zany izy mivoaka tanteraka am'le hevitra izy fa any am'le anaratsy anao ka izay mahatonga an'izay ny ao anatiny mihitsy ny efa ratsy ny ao am-pony mihitsy no efa maloto le ao an-tsainy mihitsy no efa demoniaka lay amy mamelona anazy lay esprit mianime anazy mihitsy no efa ratsy de à la fin zany zay le hoe ny voany ny alalana ny azo ozy ny baiboly zany hoe tsarainy ny vavany tsarainy io nge ny zavatra ambarany ihany nge no mivoaka eny amin'ny vavany tsy hoe mety ohatra izy miakanjo ratsy izy na ohatra hoe mety misy tatouage izy fa ny zavatra ambarany tena mamy araka ny soratra masina sy ny zavatra ataony asasoa ny zavatra ataony mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mety izy mikostara be mety izy ohatra koa hoe miakatalitara foana manao folo karena foana izy voalohany foana izy mibata sono am-piangonana voalohany foana izy manampy an'ny pasteur manasa ny vilia manao déménagement sy ny sisa rehetra zany fa voatratranao kely amin'ny verset ray sy roa izy ohatra mametraka ny famarinan'ny baiboly amin'ny tokony ho fanitsinana azy amin'ny tokony andehanany ananany toe-po sy toe-panahy ho araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tonga de miova mihitsy ary tsy mifidy taona io tsy mifidy taona io fa manomboka eo amin'ny adolescence hatrany amin'ny matomboka eo amin'ny adolescent hatrany amin'ny retraité hatrany amin'le 3e âge le olona efa manosika kady reny zany fa tonga de teny ratsy eo masonao fotsiny sisany tsy ataony satria public le commentaire fa any anatin'ny fony any tena efa effervescence be mihitsy misy boule be mihitsy tena eto amin'ny tendanety misy boule be mihitsy tena hoe kriko izy zany tena hoe dégoûté izy miresaka aminao de alefany am'izay ny teny fanaratsiana isan-karazany ka ny tena moa efa victime zany foana nisy fotoana teto nilaza hoe asasoa zany tsy mahavonjy fa sao de hoe anao mieritreritra hoe sodomite anao de afenimpeninao amin'ny asasoa ny mahasodomite anao de mieritreritra ho voavonjy anao na mitsara pijany anao nefa mame plaisir olona fotsiny anao mifampandizana fitombenana sotran'izany manao antsapidirana anao nefa rapitso anao mamoaka rena-kibon-tany sy notran'izany milaza ao pitarika fiangonana anao nefa ny fitafianao tsy motina ny volonao mena be ny tsy haiko
betabe zany ny zavatra efa nilazaintsika teta fa ny olona moa tsy mety tonga saina mihitsy koa sady tsy tia andray mihitsy koa satria izay la ratsy ao anatiny tsy manaiky satria midélogé an'ilay fa na ratsy ao anatiny le zavatra lazaintsika de le izy confrontation le izy de zay ny zavatra misy fa ny tena ampitaina de hoe ny antom-pisitsika ny antom-pisi ny tombo-pejy tony a de ilazana ny sitrapon'Andriamanitra. Isika de olona mandroso sika, isika de olona mivoatra isika. Za zao a de olona te ho any amin'ny fiainana mandrakizay izao sy ny ankonako de anompany Yahweh Elohim izahay, anompany Jehova izahay. Donc zany a ny antony fandanianay andro ity amin'ny Facebook de tsy mila j'aime izahay na tsy anao j'aime an'io page io ary nareo a fa ne de mitovy foana ny filazanay ny marina. Zay tsy andany andro amoaka zavatra mamofady azahoana 1000 j'aime ao anatin'ny 4 minutes na zavatra ohatran'izany sary mampandihy fitombenana manaitra filana séduisante ny zavatra resaka escroc mifanohitra amin'ny tontolon'ny filazantsara zay tsy andany andro am'izany zay tompoko fa ny anay de ilaza ny marina aminao raha tsy mety aminao fotsiny pezinay de misitaka ianao miala tsy omihana intsony ianao fa bon raha hijanonao manao zany de safitinao le izy fa tsy maninona koa ianao raha mbola anoy anompanay foana anaratsy anay foana sy ny oatra anay sy ny mpanompon'Andriamanitra mitovy fijery aminay apetraka ny baiboly amin'ny ordonnance sy ny autorité tsy maintsy tokony izorana amin'ny filazana ny marina fa ny anay de mazava be hoe any an-danitra ny valym-pity anay ka na izany na tsy zany de manentana anao foana izay manaitra ny sainanao sy ny fieritreretanao ny fijerinao foana izay hoe mitodiro hoe tompoko amin'ny fahamarinana aok'izay ty resaka corruption ity aok'izay ny resaka fiatsaram-belatsihy aok'izay ny resaka tapemena aok'izay ny resaka fampanantenana vola be hotahiny ianao raha miditra hotahiny ianao raha mivoaka sy ny sisa rehetra fa mba tena zay filazantsara am'izay torina zay tena lalana fahan'ny olona mahita an' Jesosy Kristy idirany any amin'ny fiainana mandrakizay tsika tsy mpampiditra olona any amin'ny Jesosy any amin'ny fiainana mandrakizay za zao tsy manana autorité am'izany tsy manana pouvoir am'izany fa manaitra anareo fotsiny milaza ny marina de mampafantatra an'izay zavatra ohatran'izany andao no imasoana fa tsy andany andro amin'ny tontolo syriaky zao tontolo zao fa le izy koa moa zany efa sofla mitsoka le izy rivotra mitsoka ka zay tianareo de ataovy zay tianareo fa izay ihany koa de manao izay nanindrananay mafy aminay le izy zany mahatonga anay mikely aina sy mandany andro mandany beka mizara zay mahasoa anao ary izany ny tanjonay ka amarana koa azy de hoe lozany aretina sy ny sisa rehetra tsy misy fanafana mihitsy amin'ny tombo ny kely miaty kely ihany ny mpanotsindrio fa lavo raha ho Madagasikara fotsiny mpanakarena miampanakarena ihany mahatra miamahatra ihany de miteny aminao hoe mba tongava saina reto ko mba tongava saina fa izany rehetrarehetra zany de taratry ny toe-ponao sy ny toe-pontsika izay tsy miaksepte ny vérité tsy miaksepte ny fahamarinan'ny baiboly tamin'ny zaza madinika efa mahay an'izany teknika zany fonosana vérité biblika fonosana zavatra toy ny hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ny toetra ratsy sy ny fomba fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay lay ambaran'ny baiboly le hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa au contraire mandany heriny tsy misy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra zay atao tsy misy araka amin'ny baiboly tsy misy na iray aza fa de ny verset fotsiny no atao masika sy atao papier-cadeau atao akanjo tsara fitafiana fasana milalitra fotsy hozy Jesosy Kristy tamin'ny fariseo de izany daholo ny ka malagasy am'izao sy ny mpisehatra ety amin'ny Facebook rehetra zay milaza azo mpitory ny tenin'Andriamanitra hoe Jésus Christ my king sy ny sisa rehetra fa tsarain'ny vokatra daholo ny tsirairay ka lava ny teniko fa misy isaina-tsainatsika zay de amin'ny video manaraka indray veloma tompoko tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny